Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Oh. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer, tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je le crois, je suis enfant de Dieu. Je confesse, je suis enfant de Dieu. Je le suis, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alakamisy fa 27 ny volana avrila 2024. Ry havana, mbola ao anatin'ny tahotra ve ianao? Mbola misy tahotra ve ao anatin'ny fanahinao, anatin'ny tenanao? Raha hentsika ny rahateo dia isika izany rehefa zanak'Andriamanitra, enfant de Dieu, dia tokony tsy hisy tahotra intsony ao anatintsika. Alléluia. Rehefa enfant de Dieu isika dia tokony tsy hanatahotra intsony. Ry havana, jerevy ny nataony Tompo Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely, tamin'izy ireo niampita ny ranomasina mena. Tadidio tsara ny tantara raha fantatrao fa Andriamanitra mihitsy no niasa, izy mihitsy no nanasaraka ny ranomasina lehibe. Fantatsika tsara ny tantara. Ny amin'ny fiainantsika koa dia toy izany no ataony Tompo amin'ny fiainantsika raha tena mino sy matoky azy isika. Ry havana, amin'izao fiainana iainantsika izao dia hitantsika tsara maro ny zavatra miseho, maro be ny zava-doza miseho eran-tany, ka tokony ho afaka ny tahotra antsika, tsy hanahy isika raha tena zanak'Andriamanitra tokoa, fa tokony isika hivavaka mandrakariva ary tsy hatahotra ny amin'ny zavatra ho avy, satria ho avy tokoa ny farany, ho avy izany. Ry havana, tiantsika ny Tompo mamina isika ary mbola miantso antsika foana izy. Jerevina ny tondrasany an'ireo zanak'Israely dia hoentiny ho toy izany koa isika tsiraray avy hisambatan'olona ary koa ny ankonantsika ho azay manankonana rehefa tena mifikitra amin'ny ray isika. Aza matahotra tompoko, aza matahotra. Ry havana, alohany anomboantsika izao fotoana izao dia hivavaka aloha isika, hisaotra ny ray isika nanomezany antsika izao fotoana andro izao mbola ahafahantsika miaona eto, hidera azy ary teny avy aminy ary bebaka ihany koa amin'ny fahotantsika tsiraray avy ary koa ary teny fampaherezana izay hoentiny fanahy masina. Izay rehetra ho ataontsika eto dia ny fanahin'ny iray no miasa, ka oka ianao vonina tsara efa hiomana any tokantranonao any na amin'ny toerana izay misy anao. Hivavaka isika tompoko, hisaotra ny iray alohany hamakiantsika ny tenin'Andriamanitra, tondrasantsika ny fibebahana. Hivavaka isika tompoko. Ray malala misaotra anao izay amin'izao andro alina mangina izao. Misaotra ray satria mbola afaka izay mivory eto indray anio, afaka hibebaka eo anatrehanao, afaka hanantona anao. Zinona moa izay ray malala zinona moa izay nefa ny mbola notiavinao, mbola nofidinao ho isan'ny zanakao. Ka indreto izay ray amin'izao andro alina izao miantso anao, miantso ny famindramponao, miantso ny falebiazanao. Aoka ianao Tompo malala anatrika anay tsiraray avy, na aiza no misy anay zanakao Jesosy. Oka ianao Tompo idina hijery anay tsiraray avy, ary oka ny fanahinao hitantana anay, hitaridalana anay amin'ny marina rehetra, satria zava-poana izay, kely sy bitika izay raha misaraka aminao.
ka mangataka aminao izay tompo malala o, mamindra fo aminay. Oka ianao no hiteny aminay izay teny rehetra tianao ambara aminay anio. Ka mitenena ray malala o, atreo izahay. Oka ianao anatrika anay, oka ny anjelinao hitobo manodidina anay, ary oka ianao tompo hitay sy karakaranay tsiraray avy. Jesosy malala o, oka ianao eo anatrehanay, satria efa niteny ianao, raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo ampovoany aho. Jesosy o, samy amin'ny toerana misy anay avy izay tsiraray avy, eran-tany Jesosy o, ka oka ianao eo ampovoanay Jesosy, eo ampovoanay Jesosy malala o, hiaino anay, hiaino anay, amaly anay Jesosy, araka ny hira teo tompo izay nohenonay, dia oka ho afaka aminay ny tahotra anio, oka ho afaka aminay tsiraray avy izay ao anatin'ny tahotra amin'izao fiainana izao, dia oka anao hiditra an-tsehatra, anamboatra ny olonao, anafaka ny olonao, satria anao lehibe indrindra ho avy ianao, ka misaotra ray, misandrata ray, mideranao izay. Aleloia, amen. Amen. Ry hava malala ao amin'ny tompo, horaisintsika ny ten'Andriamanitra alohan'ny isika izany hibebaka. Dia alohan'ny fibebahana ary hira anankiray ihany isika alohan'ny isika hibebaka rehefa avy eo. Fa ny ten'Andriamanitra izany horaisintsika hibebahantsika dia ao amin'ny Salamo 5. Salamo 5 izany no hovakintsika manontolo izany. Na lavalava ary tsy maninona, satria ny fanahy masina no tompon'ny fotoana, amin'izay koa mampahery antsika. Afaka raisinao ny baibolinao raha misy baiboly any an-tananao. Dia hovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Salamo 5. Ny titra ny ato amin'ny baiboliko dia manambara hoe mpamonjy ny mahantra sy izay ampahoriana ny tompo. Amen. Hidera ny tompo amin'ny foko manontolo aho, anambara ny zava-mahagaga rehetra nataonao aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao aho ry avo indrindra. Rehefa lasa ny embotra ny fahavaloko, dia ny repirepy ka ringana tsy ho eo anatrehanao, fa ny tsara ay ianao ka nanome ay ny rariny. Mipetraka eo amin'ny seza fiandriananao ianao ary mitsara marina. Nanarinao mafy ny jentilisa, naringanao ny ratsy fanahy, nokosehinao faty mandrakizay doria ny anarany. Levona ny fahavalo, mandrakizay ny faharavany, ary izay tanàna noravanao dia very na dia ny fahatserovana azy aza. Kanefa ny tompo mitoetra mandrakizay, nampiorona ny seza fiandrianany ho amin'ny fitsarana izy. Hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana izy. Eny, hitsara ny firenena amin'ny fahintsiana izy. Koa aoka ny tompo ho fiarovana avo ho an'ny voany tsindry azo lena, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana. Aoka atoky anao izay mahalala ny anaranao, fa tsy mba afoinao izay mitady anao tompo. Mirao any tompo izay mitoetra any ziona, ambarao any amin'ny firenena ny asany, fa manadina ny rahalatsaka izy ka matsiaro ny ampahoriana, tsy manadino ny fitarainany izy. Mamindra fo amiko tompo o, jereo ny fahoriako nataon'izay mankahala ay. Ianao izay manandratra ay ho afaka amin'ny vavadiny fahafatesana, mba ilazako eo am-bavadiny ziona zanakavavy ny fiderananao rehetra, ary faliako amin'ny famonjenao. Latsaka tamin'ny lavaka izay noadiny ny jentilisa, ny fandrika rato izay nafeniny ihany no nahazo ny tongony. Ny
tompo manao izay ahafantarana azy ho mpitsara, namandrika ny ratsy fanahy tamin'ny asany tanany izy, iverina ho any amin'ny fitoerany maty ny ratsy fanahy, dia ny jentilisa rehetra izay manadino an'Andriamanitra. Fa tsy ho mandrakizay no anadinonao ny mahantra, ary tsy ho very mandrakizay ny fanantenany mpandefitra. Mitsangahana tompo, aoka tsy ahery ny olona, aoka ho tsaraina eo anatrehanao ny jentilisa, ataovy eo aminy orooro azafady, ataovy eo aminy ny orooro tompo, aoka ho fantatry ny jentilisa fa olona ihany izy. Amen. Ry havana io teny io no nomeny tompo antsika hibebahantsika. Ny teny dia manambara mihitsy ny amin'ny famonjen'ny tompo ny mahantra izany sy ny olona izay ampahoriana. Mety mahantitra ianao zao, mety mahantitra ianao, mety tsisy anyko hohanina ianao, mety mijaly ianao, mety mahantitra ra-panahy koa ianao, mety tsisy fifaliana ao anatin'ny fonao, anatin'ny fanahinao, fa mety feno alahelo ianao. Ry havana, tonga ny fotoana anatonanao an' Jesosy, satria ny tompo dia mpamonjy ny mahantra hoy izy sy izay ampahoriana no hovonjeny tompo izany. Anio zany teny io dia tonga amintsika tsiraray avy. Io teny io dia tonga mba ampahery anao ary indrindra ampibebaka antsika tsiraray avy. Ry havana, ny ataontsika tsy ho raisintsika tsy kelikely ny teny, fa izay tiany fanahy masina ambara no ambarantsika eto dia avy eo isika dia heno hira anankiray dia hibebaka. Hoy ny teny tompo hoe, averiko kely amin'ny anarany io amin'ny 1:, hiderany tompo amin'ny foko manontolo aho, anambara ny zava-mahagaga rehetra nataonao aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao aho ry avo indrindra. Rehefa lasa niemotra ny fahavaloko, dia nirepirepy ka ringana tsy ho eo anatrehanao, fa nitsara ahy ianao ka nanome ahy ny rariny, mipetraka eo amin'ny seza fiandriananao ianao ary mitsara marina. Amen. Ry havana, tokony hiderany tompo izany isika amin'ny fontsika manontolo, ary tokony hanambara ihany koa izay nataony tompo tamin'ny fiainanao. Rehefa ohatra isika afaka miderany tompo amin'ny fontsika manontolo dia efa olona afaka zany isika, efa nanafaka antsika izany ny tompo, ary afaka isika anambara izay nataony tamin'ny fiainantsika. Misy foana ny fahagagana nataony tompo tamin'ny fiainantsika, rehefa tena ao aminy isika. Fa raha mbola ao anatin'ny olana foana ianao sy ny alahelo, dia tokony ametraka fanontaniana. Tokony ametraka fanontaniana ianao sao dia mbola misy zavatra manakana anao ao anatinao ka tsy tena tafaray amin'ny tompo tokoa ianao. Satria tokony ho faly sy ho ravoravo amin'Andriamanitra isika, ary tokony hankalaza ny anarany, tokony hankalaza ny anarany isika. Afaka manao izany isika rehefa tanteraka leo amin'ny 1:7 hoe, rehefa lasa niembotra ny fahavaloko ary nirepirepy ka ringana tsy ho eo anatrehanao, fa nitsara ahy ianao ka nanome ahy ny rariny, mipetraka eo amin'ny seza fiandriananao ianao ary mitsara marina. Amen. Ry havana, ilay teny hoe mitsara dia miverina indroa eto. Andriamanitra zany mitsara antsika izy. Ny tsara ho izy ny voalohany dia ny faharoa ny teny hoe mitsara. Andriamanitra zany ny tsara antsika aloha, nijery ny momba antsika,
ary nanome rariny atsika rehefa tena niverina aminy isika. Hibebaka isika rehefa avy eo, hibebaka isika rehefa avy eo mba tena ho marina isika eo anatrin'Andriamanitra ka ny rariny no hitany eo amin'ny fiainantsika. Fa raha ohatra ka tsy ny rariny no hitan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia mbola tsy ao amin'ny tompo izany isika. Mbola tsy ao amin'ny tompo izany isika. Ny fitsaran'Andriamanitra ry havana dia mampatahotra, tena mampatahotra ka tokony hitandrina isika satria sanatria ka ho tsarain'ny tompo ka very mandrakizay ny fanahintsika. Nefa ny indray mpandeha ihany isika no afaka mandalo ety ambonin'ny tany. Indray mpandeha ihany. Rehefa vita ny fandalovantsika ety ambonin'ny tany indray mpandeha ihany dia vita hatreo. Tsisy tsony ny toyany, tsisy tsony hoe afaka miverina. Misy olona manana finoana hafa dia mieritreritra hoe rehefa ohatra ka maty dia miverina ho biby na miverina zavatra hafa. Zava-doza ry havana, zava-doza satria ny fanahintsika dia tokana ihany, ny tenantsika dia tokana ihany. Isika tsiraray avy dia iray ihany eo anatren'Andriamanitra, samy manana ny anjara toerany eo anatren'Andriamanitra. Tsy afaka zany isika hoe izaho koa mitovy andrahanina na irahanina mitovy amiko, fa isika izany dia samy manana ny plasitsika tsiraray avy ny amin'ny namoronan'Andriamanitra antsika, ary samy manana ny fotoana hitsaran'Andriamanitra antsika isika tompoko. Amen. Hibebaka isika rehefa avy eo mba tsy ho voatsara eo anatren'Andriamanitra ka sanatria ho very any amin'ny elo. 5. Nanarinao mafy ny jentilisa, naringanao ny ratsy fanahy, nokosehinao faty mandrakizay doria ny anarany. Levona ny fahavalo mandrakizay ny faharavany, ary izay tanàna noravanao dia very na dia ny fahatsiarovana azy aza. Amen. Ry havana, Andriamanitra dia afo mandevona, afo mandevona. Oka tsy ho raisintsika maivana mihitsy ny amin'ny famaizan'Andriamanitra sy ny zavatra ho avy. Ny zavatra ho avy tompoko dia ho zavatra mamay, ho fitsarana ny tany, ity tany iainantsika ity. Raha ohatra isika ka tsy vonina tsara anatren'Andriamanitra dia ho voatsara isika ary ho aringan'Andriamanitra tahaka ny ratsy fanahy. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra ny 5. Nanarinao mafy ny jentilisa, naringanao ny ratsy fanahy. Ny jentilisa dia ny olona izay tsy manana finoana an'Andriamanitra. Dia ny teny zany tenin'Andriamanitra eto hoe nanarinao mafy ny jentilisa, naringanao ny ratsy fanahy. Ry havana, aringan'Andriamanitra ne tompoko ny ratsy fanahy. Oka isika hiala amin'ny toetra tsy mendrika rehetra, so sanatrika ho aringan'Andriamanitra. Nokosehinao faty mandrakizay doria ny anarany, levona ny fahavalo mandrakizay ny faharavany, ary izay tanàna noravanao dia very na dia ny fahatsiarovana azy aza. Amen. Ry havana, levona ny fahavalo, levona toy ny lavenona ny fahavalo, ary mandrakizay ny faharavany. Tsisy fiafarana izany ny faharavany satria mandrakizay. Ary fantatsika tsara fa izay tanàna noravan'Andriamanitra dia verina dia ny fahatsiarovana azy aza, tahaka ny Sodoma sy Gomora. Hitatsika tsara ny momba n'iny tantara iny. Tsisy intsony, tsisy ninina intsony. Fa ny olona mandeha mijery ihany dia misy ohatran'le hoe ohatrana zavatra boribory reny, ohatrana afo angambany efa lasa maina zany zavatra hoe hita hoe ohatran'iny zany angamba ny afo nalatsak'Andriamanitra avy any an-danitra. Afaka mijery nareo mitady amin'ny internet momba ny amin'ny reportazy momba ny amin'ny Sodoma sy Gomora. Fa tena ho mazava tsara ny fanazavan'izy ireo
An'le olona manazava n'izany. Ry havana, tena tsisy intsony izany ny fahatserovana azy ravan'Andriamanitra. Mampitandrina antsika izany ny tompo mba hibebahantsika satria isika raha manao vazivazy amin'ny fanahintsika dia ho faty mandrakizay isika. Ho faty mandrakizay tsisy intsony ny fiafarana eto amin'ny fiainantsika izany fa very tanteraka. Very tanteraka, tsisy farany intsony izany fa vita hatreo. Andininy fahafito. Kanefa ny tompo mitoetra mandrakizay, nampiorona ny seza fiandrianany ho amin'ny fitsarana izy. Hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana izy. Eny hitsara ny firenena amin'ny fahintsiana izy. Aleloia, ajanoko hatreo. Zaho vao mamaky tsara tanteraka an'ito teny ito izany mamerina anazy mamaky azy ny mampagaga dia miverimberina foana ny fitsarana. Ny fitsarana, ry havana, hitsara ny tompo. Ny teny eto dia manambara hoe kanefa ny tompo mitoetra mandrakizay. Nampiorina seza fiandrianany ho amin'ny firenena izy. Hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana izy. Ry havana, tsy maintsy marina isika. Tsy maintsy marina isika. Raha tsy marina isika dia ho faty, ho potika mandrakizay any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ery amin'ny 15 afaka sady ho vakiantsika. Miteny hoe hiverina ho any amin'ny fitoerany maty ny ratsy fanahy dia ny jentilisa rehetra izay manadino an'Andriamanitra. Ry havana, fitoerany maty afo be izany. Hitanao angamba ny soratra eto amin'ny écran hoe fa ny velan'ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Apokalipsy 2:20. Any ry havana, ny fitoerany maty any amin'ny afo be. Tsisy famindram-po intsony rehefa any dia vita hatreo. Vita hatreo tompoko. Tsy afaka miverina intsony. Araka ny fanambarako teto fa hitako misy olona any amin'ny afo be. Tsy fantatra akory na ny endriny ara, tsy fantatra akory na lahy na vavy, efa mijaly mandrakizay. Mijaly mandrakizay ao. Ry havana, oka isika hibebaka fa zavadozany eny any amin'ny afo be, zavadoza tompoko. Ry havana, tiantsika ny tompo satria mbola mamindra fo izy araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny teniny. Maro ny tenin'Andriamanitra manambara ny famindram-pony ka tokony manararoatra izany isika hibebahantsika satria any amin'ny afo be na dia gotin-drano iray ara tsisy intsony izany. Tsisy intsony izany. Aminitsika mivavaka zao amin'izao ora izao na oviana no ainonao izao fotoam-bavaka izao dia tsarovy tsara fa ny any amin'ny afo be dia mijaly, 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 tsisy fiafarany. Na oviana. Kikika mahatsiravina ny any ary fijaliana tsy zakany ain'olombelona izany. Ry havana, mbola manana fotoana isika hiverenantsika amin'ny tompo. Aza atao sangisangy ny fanahinao fa ho avo ny ten'Andriamanitra ny fitsarana. Hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana izy. Amin'ny fahamarinana. Raha tsy marina zany isika dia ho very any amin'ny fahaverezana. Ho very any amin'ny fahaverezana raha tsy marina isika. Hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana izy. Eny hitsara ny firenena amin'ny fahintsiana izy. Mila mahitsy izany ny fomba fiainantsika tompoko. Mila mahitsy izany isika. Fa raha ohatra izany isika ka tsy mahitsy ny fomba fiainantsika dia ho very tanteraka isika. Ry havana, mila mitandrina isika tompoko. Mila mitandrina isika. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra 5. Koa aoka ny tompo no fiarovana avo ho amin'ny voatsindry azo lena, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana. Aoka hatoky anao izay mahalala ny anaranao, fa tsy mba foinao izay mitady anao tompo. Mira ho an'ny tompo izay mitoetra any Ziona.
ambarao any amin'ny firenena ny asany, fa manadina ny rahalatsaka izy ka matsiaro ny ampahoriana, tsy manadino ny fitarainany izy. Amen. Ry havana, isika izany dia tokony angataka amin'ny tompo. Angataka amin'ny tompony amin'ny fiarovany avo. Tokony angataka amin'ny tompo isika. Ho an'izay voatsindry azo lena, ho an'izay tena kely sy bitika matsiaro ahilikiliky ny olona, matsiaro mijaly, matsiaro tsy tian'ny olona, ry havana, ambanibanin'olona. Oka zany isika izay matsapana izany, angataka amin'ny tompony fiarovany avo, satria araka ny teny izay nambarako teo dia ny tompo dia mpamonjy ny mahantra sy izay ampahoriana, izay matsapa ampahoriana izany, izay matsapa ampahoriana dia mila mangataka amin'ny tompo mba ho arovany tompo, mba ho arovany tompo. Ry havana, tiantsika ny tompo. Oka antsika hiomana, hibebaka rehefa avy eo, hibebaka hitondra ny tenantsika tsiraray avy. Aoka atoky anao izay malala ny anaranao, fa tsy mba foinao izay mitady anao tompo. Amen. Ry havana, aoka isika atoky ny tompo, isika mahalala ny anarany, izay ny ilainy tompo mba hatokisantsika azy. Raha ohatra ka ory ianao, anatao fahoriana ianao, dia aoka ianao atoky ny tompo. Aoka ianao angataka aminy hiarovany ianao. Ary raha ohatra ka tsapanao ny fiainanao ka tsy mety, dia aoka ianao hitady ny tompo. Mitadiava ny tompo fa tsy afoy antsika ny tompo. Tsy mba afoiny izay mitady azy. Aoka hitady azy amin'ny fontsika manontolo isika, afontsika manontolo mba homendrika eo anatrehany iray, mba homendrika eo anatrehany tompo isika. Dia hamaly antsika izy, hikarakara antsika izy, hamindrafo amintsika izy. Izay ny fitiavan'ny tompo antsika. 10. Mamindrafo amiko tompo, jereo ny fahoriako, nataon'izay makahala ahy. Ianao izay manandratra ahy ho afaka amin'ny vavahadin'ny fahafatesana, mba ilazako eo am-bavahadin'ny ziona zanakavavy ny fiderananao rehetra, ary ifaliako amin'ny famonjenao. Amen. Ry havana, izay zany mila isika mangataka ny famindram-pon'ny tompo. Angatao ny famindram-pon'ny tompo. Teneno aminy amin'ny fahoriana izay mahazo anao. Teneno aminy amin'ny fahoriana izay mahazo anao. Dia mindrafo aminao ny tompo. Oka isika angataka amin'ny tompo, analantsika amin'ny vavahadin'ny fahafatesana. Ry havana, ny vavahadin'ny fahafatesana neka fandrika ataon'ny Satana. Fandrika ataon'ny Satana io. Ny hevitra ataony dia ny hamono antsika. Ataony izay hampanotantsika zanak'olombelona mba ho very any amin'ny elon'ny fiainantsika. Eto ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe ianao izay manandratra ahy ho afaka vavahadin'ny fahafatesana. Mangata amin'ny tompo, asandratry ny tompo, ahafahan'ny tompo amin'ny vavahadin'ny fahafatesana. Dia ny valisoa ataonao kosa ny tompo dia ny mba ahafahanao ilaza, anambara ny tompo, idera ny tompo, ifaly amin'ny tompo amin'ny famonjena izay nataony, anambara azy eran-tany. Anambara azy eran-tany. 15. Latsaka tamin'ny lavaka izay noadiny ny jentilisa, ary fandrika rato izay nafeniny ihany no nahazo ny tongony. Amen. Ry havana, tiantsika ny tompo. Rehefa ao amin'ny tompo isika, dia ny fahavalo izay manafika antsika, ny olona izay mitsangana manafika antsika. Satria ny olona izay mitsangana manafika antsika
dia ny olona izay itoerany ratsy mampalahelo izany, mampalahelo dia latsaka ao anatin'ny fandrika anatin'ny lavaka izay no adiny ihany ny fahavalo. Latsaka anatin'ny fandrika izay no adiny ihany ny fahavalo. Araka ny ten'Andriamanitra eto, ny fandrika rato izay nafeniny ihany no nahazo ny tongony. Amen. Satria matoy izany tanteraka dia efa ao amin'ny tompo isika. Fa raha tsy ao amin'ny tompo isika dia azo ny fandrika. Ry havana, mila mitandrina mafy isika, hibebaka isika rehefa avy eo aorian'ny hira izay hoenontsika. Mila isika mametraka tsara ny fiainantsika eo amin'ny tompo ary mangataka ny famindram-pony, mangataka ny famindram-pony mba amelany antsika. Andiny fahaenina ambin'ny folo ho vakiantsika. Ny tompo manao izay ahafantarana azy ho mpitsara. Namandrika ny ratsy fanahy tamin'ny asany tanany izy. Amen. Izay le izy. Ny tompo zany dia manao izay ahafantarana azy ho mpitsara. Izy ilay mpitsara. Izy ilay ho avy ho mpitsara araka ny fanambarako teo. Izy ilay mpitsara. Izy ilay hitsara. Ry havana, ho avy ny tompo hitsara antsika tsiraray avy zanak'olombelona. Ho avy izy, tsy maintsy ho tanteraka izany. Tsy maintsy ho tanteraka izany. Ary izy dia namandrika ny ratsy fanahy tamin'ny asany tanany. Tamin'ny asany tanany. Ry havana, tiantsika ny tompo. Namandrika ny ratsy fanahy tamin'ny asany tanany izy. Ny tompo zany dia mamaly zany ratsy fanahy. Engany tsy ao anatin'ny ratsy fanahy anie tsika tompoko. Engany ka tena hijoro tsara isika, ka tena tokony tompo amin'ny fiainantsika tsiraray avy ary homendrika ny tompo ny momba antsika tsiraray avy. Andinifa fito ambin'ny folo. Iverina ho any amin'ny fitoeran'ny maty ny ratsy fanahy, dia ny jentilisa rehetra izay manadino an'Andriamanitra. Amen. Izay ilay efa vakiantsika teo. Izany hoe ho faty tena ho very mihitsy izany le olona nanao ratsy. Izay ilay raha tsy mibebaka isika dia ny amin'ny hafibe no hivantana antsika. Raha tsy mibebaka, raha tsy mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Satria ho avy izy, ary amin'ny andiny fahavalo hoe ho avy izy hitsara an'izao tontolo izao amin'ny fahamarinana, ary koa zany hitsara ny firenena amin'ny fahintsiana. Ry havana, tsy maintsy mahitsy ny diantsika. Tsy maintsy. Tsy azontsika ataony miolakolaka. Aza mieritreritra hoe za mivavaka fa indraindray ako manao izay tiako atao ihany. Ho avy ny tompo hitsara anao. Ho very any amin'ny hafibe ianao raha tsy miverina marina tokoa ary mahitsy ao anatrehan'ny tompo. Tsy ny olona anie tompoko no hoe endasantsika valisoa, fa ny tompo no endasantsika valisoa. Izy no manome valisoa. Ho avy izy hitondra ny valisoa araka ny ten'Andriamanitra eto amin'ny écran eto. Indro avy aingana ao ary entiko miaraka amiko ny valisoa. Avy amiko. Mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Apokalipsy 2:20-2:12. Ry havana, ho avy Jesosy. Ho avy ene izy. Hitondra valisoa. Azo valisoa va isika? Azo valisoa va isika tsiraray avy? Sao dia hipitrapitra mampalahelo isika fa tsy mahazo nininona. Tsy fahadisoana iray raha tsy mahazo nininona isika. Fa fahadisoantsika te hilona anatin'ny ota, tsy ny ala tanatin'ny ota, izay dia any amin'ny hafibe ny hafarany. Raha ohatra ka tsy manaraka ny tompo. Ry havana, mila isika miomana mba hazo valisoa. Miomana mikarakara sahady ny toerantsika any an-danitra, mikarakara ny fanahintsika. Ny tompo mbola mamindra fo amin'izao andro iainantsika izao. Ry havana, tadiavo ny tompo dia ny mbola eo izy. Dia ny mbola eo izy. Mbola mamindra fo izy. Izay moa ny raha ataontsika rehefa avy eo. Afaka manomana ianao any misy ianao raha ohatra manana firana ianao ilay hira hoe ry be fiantra sy be indra fo. Firana 800 amin'ny firana FFPM. Amen. Dia atoizantsika ihany ny ten'Andriamanitra, andinifa 8:20. Fa tsy ho mandrakizay no anadinoana
ny mahantra ary tsy ho very mandrakizay ny fanantenany mpandefitra. Ry havana, tsy ho mandrakizay no anadininy tompo antsika mahantra. Isika zanany ety ambonin'ny tany no atao hoe mahantra. Mahantra isika satria ahilikiliky ny olona, ahilikiliky izao tontolo izao. Tsika tsy mitoetra anatin'ny fitiavana vola sy arenany tany. Fa aleo ary isika ahilikiliky ny olona mba ho tafiditra lanitra. Oka isika hifikitra tsara amin'ny tompo. Ny tompo dia tsy anadino ny mahantra mandrakizay ary tsy ho very mandrakizay ny fanantenany mpandefitra. Amen. Ry havana, mila mahay mandefitra isika. Aza mieritreritra hoe nenahy foana ny ambony, za foana no marina. Raha ohatra tsy mahay mandefitra isika dia tsy toetra ny tompo izany. Tsy toetra ny tompo izany. Toetra ny Satana ny tsy mahay mandefitra. Ny tompo dia mamindra fo ary ny tompo dia feno fandeferana. Feno fandeferana ny tompo. Araka ny teny hoe tahaka ny zanak'ondry no entina ho vonoina ny Jesosy. Tsy mba namaly izy. Tsy mba namaly. Firifiry ny nanaratsy azy. Ny kapoka azy. Nororana izy. Ry havana, fantatsika tsara ny tantaran'i Jesosy. Raha namaly izy dia tsy mba niteny firy, fa niteny hoe voalazanareo na voalazanao. Ry havana, ny tompo dia mpandefitra, ka tokony ahay mandefitra koa isika, fa tsy miady lava akory. Teny hoe kristianina nefa ny tia ady sady masika no tsy mahay miresaka, fa masika amin'olona ary tia ady ary tsy mahay mandefitra. Mila mitandrina isika tompoko, tsy toetran'i Jesosy izany. Mibeba mangataha amin'ny tompo, ahafahan'ny tompo dia mandroa devoly, roainy devoly dia andositra anareo izy, hoy ny tenin'Andriamanitra. Amen. Toy izantsika ny tenin'Andriamanitra. Vakitsika ny andininy anankiroa farany, 9:20 sy 20. Mitsangana tompo, aoka tsy ahery ny olona, aoka ho tsaraina eo anatrehanao ny jentilisa, ataovy eo aminy ny orooro tompo, aoka ho fantatry ny jentilisa fa olona ihany izy. Amen. Ry havana, mila isika mangataka amin'ny tompo. Mila isika mangataka amin'ny tompo, aoka tsy ahery ny olona. Mila isika mangataka amin'ny tompo, mba ny tompo no ahery. Izy rery ihany no mahery. Izy dia izy rery ihany. Aoka ho tsaraina eo anatrehanao ny jentilisa, mangataka amin'ny tompo isika. Ny tompo no mitsara, fa tsy tsika akory no mitsaratsara olona. Ny tompo rery ihany no mitsara. Ny azontsika atao dia mivavaka ho azy ary manoro ny marina, miteny aminy zavatra marina sy ny tsy marina. Satria mantsy misy mieritreritra hoe raha vao tenena hoe aza manao an'izao fa tsy mety izao, araka ny tenin'Andriamanitra dia hoe mitsara. Ry havana, ho very ianao. Ho very na tsy manaiky hanary ny tenin'Andriamanitra. Ho very anie ianao tompoko, satria ny verse rehetra dia marina. Ny teny izay omeny tompo dia marina. Ny nofy izay omeny tompo dia marina. Ny fahitana izay omeny dia marina. Efa marobe ny mpaminany izay efa lasa teo aloha, efa niteny. Ka raha tsy manaiky hiaino ianao ny amin'ny faminaniana izay sain'ny tompo hoetikoeto, dia anao sy ny tompo sisa fa vita ny edidiko. Vita ny edidiko. Raha mieritreritra ianao tompoko hoe io mama Felisia mpaminany io dia mitsaratsara, dia oka ianao hibebaka. Mibeba tompoko. Mibeba tompoko. Mibeba tompoko. Fa ny tompo dia tsy azontsika vazivaziana. Manontania ianao an'i Jesosy dia amaly anao izy. Amaly anao izy. Fa ny teny rehetra izay avoaka avy avan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanteraka. Tsy maintsy ho tanteraka. Oka tsy ny fahatezanan'Andriamanitra no hienjera aminao, fa mibeba tompoko. Fa Andriamanitra dia tsy azontsika vazivaziana, fa izay ho afafintsika no jinjaintsika. Amen. Ry havana, ho avy ny tompo hitsara.
hitsara ny tompo. 20 farany, ataovy eo aminy orooro tompo, aoka ho fantatry ny jentilisa fa olona ihany izy. Amen. Ry havana, raha mbola anatin'ny fiainana jentilisa ianao, dia oka ianao ahafantatra fa olona ihany ianao. Olona ihany ianao. Olona ihany isika. Mila isika mibebaka. Mila isika miverina amin'ny tompo. Miala amin'ny fiainana jentilisa. Fiainana jentilisa dia ny fiainana an'izao tontolo izao. Izay no atao hoe jentilisa. Raha mbola tsy manaraka tsara ny tompo ianao, fa manao izay tianao ny fiainanao, libanao avokoa izao rehetra izao, dia ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Ho avy ny fitsaran'Andriamanitra aminao tompoko. Fa mibeba, miverena amin'i Jesosy fa tiantsika ny tompo mbola mamindra fo amintsika izy. Dia mbola misy ny fotoana. Ry hava malalao amin'ny tompo. Alohan'ny isika hibebaka marobe ny teny tonga teo, oka isika eritreritra tsara ny teny rehetra izay tonga teo, miantso antsika ny tompo. Ho avy izy tsara. Ho avy izy tsara. Ka oka isika nantona azy, hibebaka aminy. Iain'ny hira isika rehefa niomana ianao, ilay hira hoe ry be fiantra sy be indra fo, ao aminao no misy ny soa. Dia aorianan'izay isika dia andohalika hibebaka. Raha afaka mandohalika moa ianao, dia afaka mandohalika mibebaka ianao. Andao ara-tompoko ianontsika ny hira. Hira 850 amin'ny firana FFPM. Amen. Tena mangataka ny tompo ampaherezin'ny tompo ao amin'ny tompo ihany misy ny soa.
aleloia. Ry havana hibebaka isika, hibebaka isika anatrehan'ny tompo. Fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra teo, nazava tsara ny tenin'ny tompo teo ry havana, momba ny amin'ny fitsarana ho avy. Ho avy tsara ny tompo, ho avy tsara ny tany ny tompo. Aoka hiomana isika, hibebaka eo anatrehany iray. Zava-poana ihany ny tenantsika. Aoka isika tahotra mafy ny fitsarana ho avy. Ry havana, Andriamanitra dia tsy azontsika vazivaziana, fa izay afafintsika zanak'olombelona ihany, dia io ihany no ho raisintsika. Mijinja isika, mijinja izay nahafafintsika isika. Izay jinjaintsika ny amin'ny fiainantsika, ny amin'ny nofontsika, dia izay ihany. Izay nahafafintsika amin'ny nofontsika, izay ihany no ho jinjaintsika. Ry havana, ianao no mahalala ny fahotanao, ianao no mahalala ny fiainanao. Tsarovy tsara fa ny iray dia tsy azo vazivaziana, fa izay afafintsika no jinjaintsika. Ataovy ny fibebahanao, ataovy ny fibebahanao. Jesosy Tompo, ndreto izay Jesosy, miantso anao Tompo malala o, mangataka ny famindram-ponao ray, satria zava-poana tokoa izay. Tompo malala ho any amin'iza moa izay, tonga taminay ny teninao anio, fa ianao dia ho avy tsara ny tany ianao, hitsara ity tany iainana ity ianao Jesosy. Tompo malala ho izay tsiraray avy dia ho tsarainao izay Tompo, hifanatrika eo anatrehanao Jesosy. Zava-doza ny iseho Jesosy raha ratsy ny nataonay. Tompo malala ho any amin'iza nefa n'izay. Iza no fikirinay amin'izany fotoana izany? Iza no hitarainanay amin'izany fotoana izany Tompo? Tsy misy Tompo ny ahafahanay hitarainanay Jesosy. Fa andray ny valiny nataonay izay tsiraray avy Jesosy. Andray ny valiny fahalotonay izay tsiraray avy Jesosy, raha tsy mibebaka aminao Jesosy malala. Tompo malala o, ndreto izay zanakao Jesosy, na oviana na oviana Tompo, ny miantso anao, mibebaka aminao Jesosy ny olonao, dia manatrehanay Jesosy. Atreo izay Jesosy, Tompo malala o, mpanota tsy mendrika izay Jesosy malala o, matahotra ny fitsaranao ray, matahotra ny tananao ray, satria anao dia Andriamanitra, Andriamanitra afo mandevona ianao. Na dia mamindra fo aminay ary ianao, dia raha tsy miova izay, dia ho faty amin'ny fahotana izay. Teninao zany Jesosy fa ho faty amin'ny fahotanareo nareo, hoy ianao Tompo. Ka indreto izay Jesosy io, mandoalika eo anatrehan'ny seza fiandriananao izay afaka mandoalika Jesosy. Mandoalika izay Jesosy. Misaotra satria mbola afaka mibebaka izay. Misaotra satria mbola afaka mibebaka izay ray malala o, misaotra anao. Maro ny amin'ny hafobe fa tsy afaka mibebaka intsony. Tsy afaka mibebaka intsony Jesosy. Mangataka na dia ray segondra aza Jesosy, mba hivoahany anatin'ny afo nefa tsy afaka intsony. Indrisy Jesosy io, indrisy Jesosy. Izay zanak'olombelona nefa ny maloto maditra, impiry tsy mety miverina aminao Jesosy. Impiry Jesosy mananao foana Jesosy. Impiry Jesosy tsy mankatoa anao. Impiry Jesosy tsy miaino anao. Ka mifona aminao Jesosy. Fona aminao Jesosy amin'ny tsy famendrehako rehetra. Fona aminao Tompo. Fona aminao aho Jesosy. Tompo malala ho asa tsarainao aho. Asa tsarainao Tompo, miaraka amin'ny jentilisa. Indreto izay Jesosy mangataka famindram-ponao, satria mbola fotoana ny famindram-po izao. Asa tsarainao izay tahaka ny jentilisa Jesosy io.
ity aho Jesosy miverina aminao. Diovy amin'ny ranao aho Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fisainako manoto. Diovy amin'ny ranao ny fisainako Jesosy io. Sasao amin'ny ranao aho. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny masoko. Tompo malala o. Sasao amin'ny ranao ny masoko izay nijeren'ny masoko tsy mendrika Tompo. Dia diovy amin'ny ranao aho. Tompo malala o. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavako mba hadio. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny sofiko mba hadio. Ny tanako ny tongotro ny momba manontolo Jesosy. Ianao Jesosy no membonahitra sy deraina. Tompo malala o, diovy amin'ny ranao aho. Diovy amin'ny ranao aho Jesosy. Mamelahy Jesosy malala o. Mamelanay tsiraray avy Tompo. Mamindra fo aminay. Mamindra fo aminay Jesosy. Satria ho avy ianao. Ho avy ianao hitsara anay Jesosy. Ho avy ianao hitsara ny tany Jesosy. Tompo malala o, fanonteny ianao fa ho faty amin'ny fahotanareo nareo. Raha tsy mibebaka. Ho faty amin'ny fahotanareo raha tsy mibebaka hoy ny Tompo. Mibeba. Mibeba ianao na iza. Zay ny teny fanahy masina eto. Ho faty amin'ny fahotanareo raha ohatra tsy mibebaka. Riava malala ao amin'ny Tompo mibeba. Eto amin'ny Tompo ny tenanao. Miala amin'ny ratsy ataonao. Tsy haiko izay toetra ratsy ataonao amin'ny fiainanao. Ao ny fasikana va. Ao ny fisotro toaka va. Riavana. Ao koa ny foana sigara. Ao ny avinavina va. Riavana. Oka ianao hibebaka. Mibeba. Miverena amin'ny Tompo. Miala amin'ny fomba ratsy rehetra. Fa tsy eken'ny Tompo izany. Tsy akasitrahan'ny Tompo izany. Mibeba ianao. Zay teny fanahy masina eto fa ho faty amin'ny fahotanareo nareo. Raha tsy mibebaka. Miala amin'ny fiainana ratsy. Miala amin'ny fiainana ratsy mandeha amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana Tompoko. Eny. Eny an-danitra Andriamanitra miondrika mijery zanak'olombelona. Mijery raha misy manao ny marina. Samy mifampanota avokoa izy rehetra. Samy mpanota avokoa izy rehetra. Riavana. Tsisy voninahitra isikana hatrany Tompo. Raha mbola mena anatin'ny ota. Raha mbola mena anatin'ny ota. Araka ny teny teo dia tadidio tsara fa ny jentilisa. Ny jentilisa dia ho fantatsika tsara fa ho faty. Ho very any amin'ny fiainatsita. Mibeba Tompoko. Mibeba miverena amin'ny ray. Izy rery ihany no tokony hiverenantsika. Aoka isika hibebaka natrehany iray. Miova miala amin'ny ratsy rehetra. Satria ny Tompo dia izy no mpanjaka ny mpanjaka. Eny. Ho avy ny fotoana. Ny masina ihany no tafiditra any an-danitra. Ny maloto dia tsy tafiditra any an-danitra. Ny masina ihany no tafiditra ny lanitra. Riavana ho tafiditra ny lanitra va. Sao dia verimaina fotsiny ny iainana tety. Ataovy ny fibebahanao. Ataovy ny fibebahanao Jesosy io. Reo ny vahoakanao Jesosy izay mitaraina aminao. Mibebaka eo anatrehanao Jesosy mamindra fo. Araka ny raha teo Jesosy eo be fiantra sy be famindram-po ianao ray. Ray mahalala mbola misy ny fotoana Jesosy. Ka mamindra fo Jesosy amin'ny olonao tsiraray avy. Mamindra fo Jesosy aminay tsiraray avy Jesosy. Tompo malala o. Mbola Andriamanitra be fitiavana. Ianao ilay masina sy mahery. Ka misaotra anao ray. Misaotra anao ray ny amin'ny fitantananao sy ny fiarovanao Jesosy io. Amboary mandrakariva ny olonao Jesosy. Avao Jesosy hiala amin'ny ratsy rehetra Jesosy. Satria anao rery ihany no Andriamanitra Jesosy. Tompo malala o. Izay niverin-dalana Jesosy io. Ka mody ao ambalanao an'io Jesosy dia raiso. Raiso Jesosy io.
Mamelà Jesosy ny olonao tsiraray averan-tany Jesosy. Tompo malala okenao hikasika an'izy ireny Jesosy. Okenao tompo hamindra fo amin'izay mitaraina aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Mamelà azy Jesosy. Amboary izy Jesosy. Avaozy izy Jesosy mba ho mendrika anao. Jesosy malala izay miverina aminao tompo dia raiso Jesosy. Raiso Jesosy eo ambalanao Jesosy malala izay mangataka famindram-po avy aminao. Izay mangataka famindram-po avy aminao Jesosy malala Tompo malala reraka. Eo tompo ilay reraka tompo. Niazakazaka tamin'izao fiainan'izao, tamin'ny faratsiana rehetra Jesosy, ka natsapa ny fahadisoany tompo ka miverina aminao. Jesosy malala okenao Jesosy hamindra fo aminy raha mitaraina aminao izy Jesosy malala Tompo malala tsisy toanao ray malala. Ianao ilay masina mandrakizay. Ianao ilay masina mandrakizay Jesosy ary tsisy toanao. Jesosy tondram-bavaka izay Jesosy tondram-bavaka koa tompo any ankoranay tsiraray avy Jesosy izay manankonana Jesosy okenao tompo anova ny tsiraray avy ny ankonanay tsiraray avy. Amboary Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny olonao tsiraray averan-tany Jesosy. Afao Jesosy amin'ny fombafomba ratsy rehetra Jesosy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Tompo izay mangetaetanao, izay mitady anao Jesosy okenao hanafaka Jesosy. Okenao hanafaka Jesosy malala sasao amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy malala satria anao no mpanadio sy mpanafaka Jesosy. Ray malala isotro ny ranao izay. Sotro ny ranao izay Jesosy malala anadio ny anatinay manontolo. Anadio ny anatinay manontolo Jesosy anafaka anay Jesosy. Anafaka ny ratsitra anatinay Jesosy malala ka izay tsy nivolenao tompo anatin'ny tenanay tompo dia may Jesosy amin'ny ranao soa. Amin'ny ranao soa Jesosy malala ranao Jesosy oka no hikorina anatin'ny lalan-dranay Jesosy. Ranao Jesosy oka no hikorina anatin'ny tenanay Jesosy. Anadio Jesosy ny anatin'ny tenanay manontolo Jesosy. Jesosy malala ny fonay Jesosy no tranonao. Ny fonay tompo no tempolinao ka mangataka aminao ao Jesosy. Mangataka aminao ao Jesosy mangata amin'ny tompo ianao hitoeran'ny tompo ao am-ponao. Sokafo ny fonao an Jesosy. Sokafo ny fonao an Jesosy satria mandondona izy. Mandondona eo ambaravarany fonao izy. Izay manokatra ny varavarana no miditra Jesosy. Ary aripetraka aminao iaraka-isakafo aminao. Fa raha tsy sokafo anao ny varavarany fonao tsy afaka hiditra Jesosy. Sokafo ny fonao an Jesosy raha vonona ianao fa tsy terena ianao Jesosy. Sokafako ny foko anao Jesosy. Midira atao poko Jesosy manjaka Jesosy. Manjaka Jesosy anatin'ny foko satria ianao no Andriamanitro. Ianao no raiko masina indrindra. Ianao lehibe indrindra Jesosy. Mitoera anatin'ny foko ianao Jesosy. Mitoera anatin'ny foko anao Jesosy. Ianao ilay masina sy mahery. Ianao ilay lehibe indrindra Jesosy no angatahako tompo hitoetra anatin'ny foko. Hitoetra anatin'ny foko Jesosy. Tsisy afa-tsy ianao rery ihany. Ianao rery ihany ilay masina Jesosy. Ianao raha eo. Ianao ilay telo fahiray. Ianao ilay manjaka Jesosy. Manjaka eran'izao rehetra izao tompo malala ka mangataka aminao ao. Mangataka aminao ao Jesosy. Mitoera anatin'ny foko ianao. Mitoera anatin'ny foko ianao Jesosy malala feno ianao ny foko. Feno ianao ny foko Jesosy malala fanay masina mangataka aminao izay. Efa teto anao hatrany am-piandohana ka mangataka aminao izay fanay masina. Okenao idina ameno anay. Fanay ny iray feno ianao izay. Feno ianao izay fanay ny iray mba ho feno mitobatobaka. Mba ho feno mitobatobaka fanay masina milanao fatratra izay. Ho any amin'iza moa izay fanay masina raha tsy any aminao. Ho any amin'iza moa izay raha tsy any aminao fanay masina. Mameno anay fanay ny iray. Ampaherezo izay
tafiny herin'ny faherezanao izay, tsy manana afa-tsy anao izay fanahy masina o. Zao fiainana mandalo izao dia zava-poana, ary very izahay raha tsy miankina aminao, very izahay raha tsy miankina aminao fanahy masina. Ianao no tsy mahafoy anay, ianao ilay niaraka tamin'ireo zanak'Israely, ianao tao anatin'ny Davida, ianao tao anatin'ny Paoly, tao anatin'ireo mpanomponao tsiraray avy eran-tany izay fa lasa, ary ianao ihany mbola anatinay. Ka fenoy ianao izay fanahy masina, fenoy ianao izay hitobatobaka anatinay fanahy masina, mba ahafahanay mahatotosa ny asa izay tinendrinao anay. Mila anao fantatra izay fanahy ny iray, mila anao fantatra izay, fenoy ianao izay, fenoy ianao izay fanahy masina. Remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi Saint-Esprit de Dieu. Fenoy ianao aho fanahy masina, fenoy ianao aho fanahy masina, fenoy ianao aho fanahy masina. Mila anao fantatra aho, mila anao fantatra aho. Misaotra anao fanahy masina fa tonga eto aminay ianao, mameno anay ianao, mameno anay ianao fanahy masina. Misaotra anao fanahy ny iray, misaotra anao fanahy ny iray, misaotra anao. Alleluia, alleluia. Fanahy fiton'Andriamanitra, erany tany ianao, misaotra anao fanahy masina. Eny, ianao ilay izy hatramin'ny voalohany, ianao ilay izy ho ianao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ianao ilay fiandohan'izao tontolo izao, ary mbola hiafaran'izao tontolo izao koa. Misaotra anao fanahy masina. Eny ao anatinay ianao ho ianao, misaotra anao fanahy masina. Eny, izay masina ihany no miditra any an-danitra ho ianao, izay masina ihany, izay masina ihany no miditra any an-danitra. Diovy ny fitafianareo, diovy ny fitafianareo. Misaotra anao fanahy masina, misaotra anao fanahy masina. Mila mahitsy sy marina ny fiainanareo araka ny tenin'Andriamanitra teo. Misaotra fanahy masina, misaotra anao. Jentilisa kosa dia ho very mandrakizay doria, any amin'ny farimy rehetrafo mandrakizay doria, izay tsy mankatoa ny didy dia ho very, izay tsy mankatoa ny didy dia ho very. Eny, ilay filazantsara dia ny tompo izany, dia ny tompo Andriamanitra izany, dia ho very. Misaotra anao fanahy masina, misaotra anao fanahy masina. Tsy kilalao akory ny fiainanareo ety ambony tany, fa mandalo fotsiny ihany. Vovoka mbola averinay ho vovoka. Eny, misy ny fariafy mandrakizay, fariafy mandrakizay. Sodoma sy Gomora, Sodoma sy Gomora. Misaotra anao fanahy masina, misaotra anao fanahy masina. Amin'izao izao dia aza manota intsony, aza manota intsony. Amin'izao izao dia aza manota intsony hoy ny fanahy masina aminao, manao izay nibebaka teo, ho antsika izay nibebaka teo, izay ny tenin'ny fanahy masina aminao. Amin'izao izao dia aza manota intsony, aza manota intsony, aza manota intsony. Misaotra anao fanahy masina, misaotra anao fanahy masina. Alleluia, amen, amen. Ry havana soantsika dia tonga amin'ny tenin'Andriamanitra, isaorantsika ny tompo lehibe, ny teny izay nambarany fanahy masina teo. Saotra antsika ny fanahy masina ny amin'ny anatra izay nomeny antsika, ny teny izay nomeny antsika teo. Voninahitra ho an'i Jesosy dia raha ho azy aja ho azy. Ry havana tonga amin'ny tenin'Andriamanitra isika, ny tenin'Andriamanitra fohy isika anio
Raisintsika ny ao amin'ny bokyny Matio Matio toko fahasivy. Matio toko fahasivy no vakiantsika. Tsy ho vakiantsika manontolo izany fa ho vakiantsika manomboka ny 15 azafady, Matio toko 10. Mialatsiny ahako. Matio toko 10 tsy ho vakiantsika manontolo io Matio toko 10 io, fa ho vakiantsika manomboka ny 15 ka hatramin'ny 15 5:10. Zay no vakiantsika zany. Matio toko 10 1 ka hatramin'ny 5:10 no vakiantsika. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia izay anazavany fanahy masina azy rehefa avy eo. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky Matio toko 10 1 ka hatramin'ny 5:10. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titran'ny baiboliko atao amin'ny baiboliko dia hoe ny apôstôly 12. Zay ny titra atao amin'ny baiboliko. Ny apôstôly 12. Ary Jesosy niantso ny mpianany 12 lahy ankeo aminy ka nanome azy ireo fahefana androaka fanahy maloto sy hanasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofy rehetra. Izao no anaran'ny apôstôly 12. Ny voalohany i Simona, izay atao hoe Petera, sy i Andrea rahalainy, i Jakoba zanak'i Zebedio sy i Jona rahalainy, Filipo sy Bartolomeo, i Tomasy sy i Matio mpamory hetra, i Jakoba zanak'i Alfeo, i Tadeo, i Simona Kananeana ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. 5. Nirainy Jesosy ireo 12 ireo ka no afatra farany hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny jentilisa ary aza miditra amin'izay tanànany Samaritana, fa aleo mankany amin'ny ondry very amin'ny taranaki Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitoria hoe efa manakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, roay ny demonia. Efa nahazo mamaim-poana ianareo, ko manomeza mamaim-poana. Aza mitady volamena na volafotsy na varaina ho ao anatin'ny fekibonareo, na kitapo-batsy ho amin'izay alea, na akanjo 2 na kapa na tehina, fa ny piasa dia mendrika ahazo ny aniny. Amin'izay tanàna na vohitra idiranareo dia fantaro tsara izay mendrika ao ka mitoera ao mandra-pialanareo. Ary raha vao miditra ao an-trano ianareo dia miaraba ny olona ao. Koa raha mendrika ny olona ao an-trano dia aoka ho ao aminy ny fiadanana tonononareo. Fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. Ary izay tsy mampandroso anareo na tsy miaino ny teninareo miala amin'izany trano na tanàna izany dia ahitsano ny vovoka mitongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny izany tanàna izany. Averikely faran'io 10. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny ho amin'izany tanàna izany. Amen. Ry havana ny tenin'Andriamanitra eto
dia io no nomeny tompo zany anio ireo teny anankiroa ireo. Le ray no raisintsika teo aloha dia momba ny amin'ny ilay nentintsika tamin'ny fibebahana. Jerefa misy ifandraisany io teny nomeny fanahy masina io. Ny amin'ilay tanora vana dia ho adino tanteraka. Raha nare tsara ianao teo ny amin'ilay teny izay novakintsika tao amin'ny Salamo 5. Dia eto indray ilay anankiray dia manambara ny amin'ny Sodoma sy Gomora. Tena fampitandremana antsika izany ny amin'ny zavatra ho avy. Ny amin'ny zavatra ho avy. Ry havana, mampieritreritra ny tenin'Andriamanitra satria ny zava-doza nisy tao Sodoma sy Gomora dia miteny nefa ny tenin'Andriamanitra eto. Tonga dia raisiko aloha io ny amin'ny andininy farany io fa hoe ny olona zany izay olona tsy haino ny tenin'ny tompo zany ny amin'ny filazantsara izay ambaran'ireo mpianatry Jesosy zany izay nirahany dia ny zavatra iseho hoy ny tompo dia hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny ho amin'izany tanàna izany. Amen. Ry havana, ireo tanàna zany izay tsy nandray an'ireo mpianatry Jesosy zany dia ny zavatra anjoa zany ny olona ao amin'ireo tanàna ireo dia tena ho pira zany ny anjoan'izy ireo noho ny zavatra nanjoa tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora. Ry havana, raha hitantsika ny hafaran'ny Sodoma sy Gomora, fantatsika tsara ny tantaran'ny Lota sy ny vadiny. Ny vadiny dia nitodika dia lasa vongatsira. Nitodika nahita satria izay ilay hoe tsy mahafoy. Rehefa tsy mahafoy isika zavatry ny tany dia loza ho antsika izay. Mila mitandrina antsika. Izy tsy mahafoy hiala ilay ramatoa. Efa nitenena za mitodika dia mbola nitodika ihany. Fa i Lota sy ireo zanany-roavavy dia tsy nitodika. Nefa niteny nefa ny anjely hoe mandeha tonga dia mahitsy. Dia ilay ramatoa nitodika dia lasa statue. Lasa statue afaka jerenao iny tantara iny any Elohany. Ry havana, mila isika zany tena mitandrina amin'ny famindrantsika ety ambonin'ny tany. Amen. Iverina kely tsika aty amin'ny toko voalohany azafady amin'ny andiny voalohany amin'ny toko 10 zany eto zany ny tompo dia manambara ny amin'ireo apôstôly 12 lahy. Averiko kely eto indray ho an'izay mbola tsy mahafantatra. Ny vehivavy tompoko dia tsy mety manao pasteur fa ny lehilahy satria 12 lahy no nalainy Jesosy ho mpianany. Na hifanditra na hiresaka aminao raha hoe pasteur ianao, vehivavy ianao dia ny tenin'Andriamanitra manamarina fa tsy soratra hoe vehivavy pasteur tompoko. Za efa nianatra pasteur fa natsoahany tompo tao, nalany tompo tao. Tsy nekeny tompo izany. Tsy nekeny tompo izany. Ny vehivavy dia tsisy pasteur. Ny tompo dia naka 12 lahy fa tsy naka izy hoe 9 vehivavy sy 9 lehilahy. Ry havana, mila isika mankatoa tsara izay tia ny fanahy masina ambara amintsika. Ny fanahin'ny iray ny fanahin'ny tompo ny fanahy masina ray ihany ireo. Mila tsika zany tena hoe mankatoa tsara satria mazava tsara ny tenin'ny tompo eto fa ny tompo dia naka 12 lahy ary ny anaran'izy ireo dia mazava tsara eo. Tsy averiko vakiana fa fantatsika tsara 12 lahy tsisy anarana vehivavy eo. Ry havana, tsika tsy azontsika atao ny manova ny voalazany amin'ny tenin'Andriamanitra. Araka ny ary amin'ny bokin'ny Apokalipsy, mampatsiahy ny fanahy masina manamarina miteny ny fanahy masina eto hoe any amin'ny bokin'ny Apokalipsy manambara ny any amin'ny farany dao jerentsika zany eniko izy miteny ato anatiko tonga dia ataontsika ny teneny
Ozy fanamasa jerevy le any apokalypsy any amin'ny apokalypsy any amin'ny farany manambara momba ny hoe tsy azo anampiana tsy azo analàna ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny boky ny apokalypsy farany toko faharoa amby roapolo de manambara tokoa izany. Aleloia. Andiny ny fahavalo ambin'ny folo sotranao fanahy masina. Hoy ny tenin'Andriamanitra, vakiko amin'ny anarany. Apokalypsy toko faharoa amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo. Izao dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy zavatra amin'ireo, Andriamanitra anampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra zavatra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina arak'izay voasoratra ato anatin'ity boky ity. Amen. Ry havana, tsy azo manampy tsika, tsy azontsika atao ny manampy ny olona izay manampy ilay miteny ilay hoe vehivavy pasteur. Ahoana no ampiana hoe vehivavy pasteur? Tsy azo ampiana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha manampy isika dia anampian'Andriamanitra ho an'ilay olona zany ny loza voasoratra ato anatin'ny tenin'Andriamanitra. Mahatahora tompoko an'Andriamanitra, mahatahora an'Andriamanitra. Fa zava-doza eny anjora ohatra ka tsy mankatoa ny tompo. Anao moa izany fa dia anjaranao raha ohatra ka tsy hiova ianao. Fa ny tompo mbola mananatra dia mbola afaka mananatra anao satria mbola velona ianao. Raha pasteur vehivavy zany ianao. Fa rehefa ohatra moa ka tsy etsony ianao dia any anatrehan'ny tompo ianao no hifankahita. Zava-doza noho izy eo. Miverena tompoko amin'i Jesosy. Andiny fahadimy. Ny rahan'i Jesosy ireo 12 ireo ka no afatra farany hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny jentilisa ary aza miditra any amin'izay tanànany Samaritana, fa aleo mankany amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Amen. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny amin'ny ireo olona nasain'ny tompo nandehan'izy ireo aloha zany. Izany hoe tsy manambara akory ny tompo eto hoe tsy voavonjy zany ny olona ohatrantsika zany, fa eto zany dia hoe ny olona ao amin'ny taranak'Israely ihany zany no andehanana. Tsy tompoko, any amin'ny taranak'Israely aloha araka ny tenin'Andriamanitra ny jiosy aloha dia avy eo ny jentilisa. Fantatsika tsara fa tonga aty amintsika zao ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy arakaraka ny filaharany. Isika tsiraray avokoa izay manana tokantrano dia ao tokantrano aloha no manambara ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy tarihantsika tsara anaty famarinana ny ankonantsika. Izay isika vao afaka mivoaka indray amin'ny fianakaviana raha ohatra ka eny ny fianakaviana. Dia aorianan'izay vao afaka mitory amin'ny manodidina na koa olona izay hitoriantsika. Ry havana, tsy maintsy ohatr'izay ny filaharan'ny asan'Andriamanitra. Ahoana moa no hitoriantsika ivelan'ny tokantranontsika raha ny ao an-tranontsika raha tsy mahalala akory ny tompo? Ahoana moa no hitoriantsika raha isika tenantsika ara mbola miaina anatin'ny fahalotoana? Ry havana, tsy maintsy isika mankatoa tsara ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 1 afaka raisinao ilay verset momba ny amin'ilay teny momba ilay ny jiosy aloha dia nefa amin'ny jentilisa koa. Romanina toko 1 andiny fahaenina ambin'ny folo. Novakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa tsy menatra ny filazantsara aho satria herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amin'ny jiosy aloha nefa amin'ny jentilisa koa. Amen. Izany le izy. Jiosy aloha izay vao jentilisa koa. Ry havana, efa nambarako teo momba ny amin'ny jentilisa tamin'ny alohantsika hibebaka mandraso ho vakiako kely ihany ilay aty amin'ny fanambarana an'io amin'ny teny fanazavana ny teny zany any amin'ny faran'ny baiboly. Ny jentilisa zany dia raso jereko kely ny atao hoe jentilisa izany dia ilazana ny hafa firenena noho ny
firenena Israely. Zay zany ny atao hoe jentilisa. Ilazana izany ny hafa firenena noho ny firenena Israely. Zay zany. Ry havana, isika zany mila zany isika tena hoe manaraka tsara zay tian'Andriamanitra ho ataontsika zany. Dia ny teny koa ten'Andriamanitra eo amin'ny 10 ihany mety hitanao angambany hoe aza miditra any amin'ny avelo kely ny ten'Andriamanitra hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny jentilisa ary aza miditra amin'izay tanàna ny Samaritana fa aleo makany amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Ny Samaritana indray ho jerentsika ihany koa. Ny Samaritana dia ndaso vakiantsika koa momba ny amin'ny Samaritana. Zay mantsy afaka mandray naoty ianao ohatra ka hoe te handray naoty a. Ny Samaritana zany dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Samaritana dia faritra anelanelan'i Jodia sy Galilia. Tany amin'ny taona zany 1 talohan'i Jesosy Kristy. Rehefa nopotehiny Asiriana ny fanjakana avaratra dia nalefany ho babo tany Asiria ny olona ambony tamin'ny Israeliana, izay nonina tao ka nosoloan'ny olona avy tamin'ny firenen-kafa. Noho izany dia tonga ny fangaro firenen-kafa ny mponina tao ka noheverin'ny Jiosy na ny mponina tany Jodia ho tsy madio. Zay zany le izy. Ka tsy ny fampirahara ny Jiosy sy ny Samaritana. Nanana ny fomba fivavahany manokana tao amin'ny tendrombohitra Zerizima izy ireo ary tsy nanaiky ho tenin'Andriamanitra afa-tsy ny Pentetioka na ireo boky 5 voalohany ao amin'ny testamenta taloha ihany. Izany le izy. Nopotehiny Jiosy izany tempoly izany tamin'ny taona 820 talohan'i Jesosy Kristy. Mbola misy hatramin'izao ny fokon'ny Samaritana maina. Zay zany le izy. Reo olona ireo zany no nefa nifangaro tamin'olona hafa dia heverin'ireo Jiosy fa olona tsy madio. Ary ireo olona ireo ihany koa zany dia manana ny fomba fivavaha zany Samaritana. Dia mitana zany izy ireo ny boky 5 voalohany ihany zany ao amin'ny testamenta taloha. Zay zany momba ny amin'ny Samaritana raha ohatra ka tsy fantatranao zany. Amen. Okenao hitady ihany koa bebe kokoa zay ahafantaranao azy ohatran'izay zany raha ohatra ka hoe mbola hitady fanamarinana bebe kokoa ianao. Amen. Dia Jesosy zany niteny tamin'ireo mpianatra tsy handeha zany aloha amin'ny tanàna, tsy miditra amin'ny tanàna zany tsy miditra ny tanàna Samaritana, fa any amin'ny ondry very any amin'ny taranak'Israely ihany. Dia hitantsika moa teo hoe avy eo ary amin'ny Paoly apôstôly manambara ny amin'ny hoe Jiosy aloha zay vao jentilisa ihany koa zany. Ry havana, hitantsika tsara vaovonjy isika rehefa tonga eran'ny tontolo izao ny tenin'Andriamanitra ny momba ny amin'ny Jesosy. Ary mbola misy koa ny fanamarinan'ny Tompo koa ny amin'ny fahitana izay hitany ilay Kornelio ato amin'ny bokiny ao amin'ny bokiny Jaona izay momba ny tantaran'i Kornelio. Afaka vakianao koa zany. Afaka vakianao koa hanamarinana hoe ny Tompo zany naniraka mihitsy ny amin'ny hoe tsisy intsony zany ny hoe samihafa zany hoe tsy azo hoe hitoriana zany amin'ny olona izay tsy mitovy karazana amin'ireo zany Jiosy zany. Fa ny Tompo zany tena hoe nanome lalana amin'izany ahafahany olona manao ny asan'Andriamanitra amin'ny olona ohatrantsika zany. Afaka miditra ny an-danitra avokoa zany tsika tsirairay avy na jentilisa io na iza io zany na baribariana na inona zany io tsy iso zany ny Jiosy na andevy na tsy andevy zany fa mitovy avokoa na trehan'ny Tompo rehefa mibebaka. Aleloia. Azafady ao amin'ny asan'ny apôstôly 10 ilay momba ny tantaran'ny fahitana hitan'ny Kornelio. Afaka vakianao koa io
manambara ihany koa ny amin'ny hoe vita zany ny amin'ny hoe any amin'ny jiosy any zany no hitoriana ny tenin'Andriamanitra. Afaka vakianao ny tantara rehefa malalaka ianao asan'ny apôstôly toko 10. Amen. Isatsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny andiny 7 izao isika. Ao amin'ny Maty toko 10 io ary rehefa mandeha ianareo, Jesosy zany no miteny eto ary rehefa mandeha ianareo dia mitoria hoe efa manakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, roay ny demonia. Efa nahazo mamaim-poana ianareo, koa manomeza mamaim-poana. Amen. Izay ilay izy ry havana. Ny tompo zany naniraka anireo mpianatra ny zavatra ataon'izy ireo dia mitory zany aloha hoe efa manakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zay zany no tokony ambaraman'olona. Ho avy Jesosy ho avy Jesosy. Mitory ny fanjakan'ny lanitra fa tsy mitory prosperité, vola, fananana, zavatry ny tany. Very ianao raha mitory zavatry ny tany, mibeba tompoko. Na hoe manantena zavatry ny tany, raha hoe andeha hiangona ako mba hahazo vola be, na andeha hiangona ako mba ho hanan-karena. Voafatotry ity tany ity ianao ohatra ka izay no zavatra anatin'ny sainao. Mila mibebaka isika tompo, mila miverina tanteraka amin'ny Jesosy isika ary tsy mieritreritra zavatry ny tany, zavatra mandalo amin'izao fiainana izao. Satria ho avy ny tompo. Eto zany ny tompo dia naniraka an'izy ireo ny teny zany ny voalohany hoe efa manakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fanjakan'ny lanitra. Dia hoy ny tompoko hoe sitrano ny marary, anasitrana ny marary izany. Atsangano ny maty, anangana mihitsy zany ny maty. Mirakla avokoa izany, diovy ny boka, roay ny demoni. Afaka manadio ny boka zany afaka mandroaka demony. Misy ny olona matahotra mandroaka devoly ry havana. Aiza no mahazanak'Andriamanitra anao raha velanao hanjaka fiainanao ny devoly? Mila roana izy. Tsy afaka miara-mipetraka amin'ny fanaratsy isika. Tsy maintsy roahana amin'ny fanaratsy. Jesosy ny amintsika fa tsisy fanaratsy, dia tsy maintsy roahana amin'ny fanaratsy, tsy mahazo mipetapetaka amintsika. Amen. Dia hoy ny tompo hoe efa nahazo maimaim-poana ianareo, koa manomeza mamaim-poana. Amen. Nomeny tompo mamaim-poana isika. Nomeny mamaim-poana. Dia tokony tsy mampandoa vola olona. Firifiry ny maka vola ny olona amin'ny asan'Andriamanitra. Zava-doza tompoko mibeba ianao. Zava-doza. Baiko n'Andriamanitra, baiko ny ray dia Jesosy ihany. Ny baikony dia tsy maintsy manome mamaim-poana isika, fa tsy mampandoa vola olona. Andininy 7. Aza mitady volamena na vola fotsy, na varaina, ho ao anaty fekibonareo, na kitapo-batsy ho amin'izay alehanareo, na akanjo roa, na kapa na tehina, fa ny piasa dia mendrika ahazo ny aniny. Amin'izay tanàna na vohitra idiranareo dia fantaro tsara izay mendrika ao ka mitoera ao mandra-pialanareo. Amen. Eto zany ny tompo dia niteny tamin'ireo mpianatra fa raha andeha izy ireo tsy hoe kory hoe hiandry volamena na vola fotsy. Aza mitady hoy ny tompo, aza mitady. Io zany hoe mitady harena io hoe ianao ny asan'Andriamanitra dia hoe ahazo vola be. Mampitandrina zany ny tompo an'io. Tsy hoe kory ny vola makarena mihitsy ny tadiavintsika rehefa manao ny asan'Andriamanitra, fa hamonjy fanahy, fanjakan'Andriamanitra. Efa akaiky ny fanjakana, izay no tokony ambara amin'olona. Dia manasitrana ny marary. Izany hoe tena mikarakara zany fa tsy hoe kory hoe ianao indray no karakaraina. Satria izay zavatra miseho be dia be, izay zavatra be dia be miseho. Ny tompo raha nanetry tena nefa n'izy Andriamanitra. Eto zany ny tompo dia niteny tamin'ireo mpianatra hoe aza mitady volamena na vola fotsy. Harena zavatra sarobidy anie izany. Na varaina ho ao anatin'ny fehikibonareo. Izany hoe olona mahazo volamena dia ao anaty fehikibo. Ry havana, mila mitandrina. Na kitapo-batsy ho amin'izay alehanareo, na akanjo roa na kapa na tehina,
fa ny mpiasa dia mendrika ahazo ny aniny. Amen. Eto zany tenin'Andriamanitra dia izay trano idiran'izy ireo ny olona ao raha manaiky an'izy ireo zany, satria ery ambany hoe ararao vovoka ny aintsano ny vovoka amin'ny tongotra reo ohatra hoe tsy andrainareo zany ny olona amin'ilay trano. Fa eto zany izay olona izay trano idiran'izy ireo dia manome anina ho an'izy ireo, manome sakafo. Sakafo izany no omena. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, sakafo. 10. Amin'izay tanàna navohitra idiranareo dia fantaro tsara izay mendrika ao ka mitoera ao mandra-pialanareo. Amen. Ry havana, mendrika, misy ny tsy mendrika. Io le tahaka ny teny vakintsika tary amin'ny Salamo. Misy zany ny ratsy fanahy, misy zany ny tsy mendrika ny atrehan'Andriamanitra, misy zany ny tsy mendrika, ary misy koa zany ny mendrika. Dia izay mendrika ihany zany no itoerany izy ireo. Izany hoe manambara koa zany amintsika fa itsika mila mitandrina, fa tsy afaka hoe hiara hipetrapetraka amin'izay olona rehetra tiantsika rahantsika hipetraka isika, fa mila olona manaraka tsara ny tompo zany dia izay vao afaka miaraka miasana, miaraka mifandray. Ry havana, izay le izy. Satria ny tompo dia tsy afaka hiaraka hitoetra mihitsy araka teneniko teo hoe amin'ny Satana. Fa isika dia ao amin'ny tompo dia tokony ho marina sy mahitsy hiala anatin'ny kolokolo sy ny zavatra ratsy rehetra. Tsy maintsy miova isika, tsy maintsy miova fa tsy mitovy tahaka ny teo aloha intsony. Amen. Mba tsy ho very any amin'ny afo be. 12. Ary raha vao miditra ao an-trano ianareo dia miaraba ny olona ao. Koa raha mendrika ny olona ao an-trano dia aoka ho ao aminy ny fiadanana tonononareo. Fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. Amen. Ry havana, izay le hoe fiadanana, izay le hoe shalom, fiadanana, pe. Raha mendrika le olona dia hitoetra ho aminy izany izay pe fiadanana izay. Hitoetra ho aminy. Fa raha tsy mendrika le olona dia manambara mihitsy Jesosy eto hoe hiverina aminareo zany ny fiadanana tonononareo. Aleloia. Aleloia. Ny tompo no mahita hoe mendrika ve le olona sa tsy mendrika. Tsy tsika mihitsy akory no mahita an'izay zavatra izay. Ny tompo no mahita hoe mendrika an'ilay fiadanana le olona sa tsia. Dia ny tompo ihany anie no mamerina an'io amintsika raha ohatra tsy mendrika le olona indray le fiadanana iray. Fiadanana io avy amin'ny ray io, tsy antsika io, fa ny ray no manome ny fiadanana, izy ilay fiadanana, izy ilay pe, izy no manome zany. Ka raha ohatra tsy mendrika ny olona hitonona antsika an'izany dia averin'Andriamanitra amintsika izay fiadanana. Aleloia. 14 farany. Ary izay tsy mampandroso anareo na tsy miaino ny teninareo miala amin'izany trano na tanàna izany, dia aintsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana no ho amin'izany tanàna izany. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Miteny izy hoe ary izay tsy mampandroso anareo, misy zany ny olona tsy hampandroso anao rehefa zanak'Andriamanitra ianao, rehefa mpanompon'Andriamanitra ianao, halan'ny olona isika rehefa ao amin'Andriamanitra. Tadidio tsara izay. Tsy afaka ho tiany olona rehetra isika rehefa ao amin'Andriamanitra, satria tsy ho zakan'ny olona ny fanambarana ny tompo, tsy ho zakan'ny olona izany. Ka noho izany dia tokony ho fantatrao tsara ny olona anilanao sy ny fiainana tokony hiainanao. Ry havana, mila isika mandinika ny fiainantsika, aiza ho aiza ny plasy misy anao, ao anatin'ny olona
izay manambara ny tenin'Andriamanitra va ianao, sa ao anatin'ny olona izay mandà manidy varavarana ny mpanompon'Andriamanitra? Tokony ao anatin'ny olona manambara an'Andriamanitra ianao. Izay no ilain'i Jesosy. Ny fitoriana ny filazantsara dia ho antsika tsiraray avy. Ho antsika tsiraray avy ny manambara ny fiavian'i Jesosy. Ho antsika tsiraray avy. Ry havana, oka isika ny mba tena hiomana tsara ary mba tsy ho levona tahaka Sodoma sy Gomoro eo anatren'Andriamanitra. Satria ho avy izy ary araka ny teny izay nambarako teo, fa efa niteny ny Tompo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny fitsarana izany amin'ny Sodoma sy Gomora noho ny ho an'izay tanàna izay zany mandany Tompo zany. Ry havana, zava-doza izany, satria raha ohatra ka toriana tenin'Andriamanitra ianao, olona zany no ambarako eto, hitoriana tenin'Andriamanitra ianao nefa ny mandà, dia ny vovoka ny tongotra ny mpitory tenin'Andriamanitra ao ambaravarany tranonao. Ambaravarany tranonao hitany Tompo izany. Ny tanàna ambarany Tompo eto dia tsy tanàna manontolo izany fa isa-trano izany, satria ny trano no mampandray olona, mandray ny olona hiditra ao an-trano. Ry havana, enganie mba tena ho anisany ao amin'ny Tompo marina isika tsiraray avy. Ka rehefa tonga ny fotoana dia tsy ho voatsara ka ho atsipy any amin'ny elo, fa mba ho faly amintsika ny Tompo, ka mba mevaly soa antsika ny Tompo ary ho faly ho sambatra isika. Ry havana, roy ihany ny plasy, roy ihany afobe sy paradisa, zay ihany tompoko, tsisy ampovoany. Miomana fa ho avy ny fotoana ialantsika ety. Tsy maintsy ala ety isika. Aiza ny toerana hovantaninao? Efa fantatrao va? Tsapanao izany. Ianao malala ny fiainanao. Raha voatsara ianao dia tokony hamovoa tsara. Satria ny voatsara dia tsy mamovoa ratsy, ary ny voaratsy dia tsy mamovoa tsara, fa mamovoa ratsy ihany. Ry havana, ny tsy marina dia mbola tsy marina ihany, mbola tsy marina ihany, araka ny tenin'Andriamanitra any boky ny Apokalipsy. Ary ny maloto dia mbola aloto ihany, fa ny marina kosa dia marina, ary ny masina dia mbola masina ihany. Engany anisan'ny masina sy marina ianao, satria ny Tompo dia miantso antsika mba ho izany tokoa isika, mba ho masina anatrehan'ny Tompo, mba ho marina anatrehan'ny Tompo, mba tsy ho very isika rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety ambonin'ny tany. Ry havana kely sady ho avy ny Tompo, kely sisa, miomana fa ho avy ny Tompo andray izay efa voaomana ihany. Afaka raisinao ny verset teo ao amin'ny Apokalipsy 2:20, momba ny amin'ilay hoe ny tsy marina, izay manao ny tsy marina dia aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy. Apokalipsy 2:20 andininy fa 1:10. Ry havana, tiantsika ny Tompo, ary mbola miantso antsika foana izy. Ry havana, izay tokony anio hivavaka itsika manana antsika izao fotoana izao, hisorantsika ny Tompo ary andinintsika tena ihany koa. Aoka andiny tena ianao anatrehan'i Jesosy ny amin'ny toerana izay hovantaninao rehefa hiala ety. Hifankahitany an-danitra va isika? Engany eo fankahitany an-danitra isika, ry havana, tsisy maniry ho any amin'ny afobe,
omany ny tranonao, omany ny fiainanao, aoka ho masina anaty sy ivelany ary eo amin'ny tompo matetika ianao. Hivavaka isika tompoko. Jesosy io, misaotra anao izay Adonay, misaotra anao Elsadai, ianao no Andriamanitra, ianao ilay masina sy mahery, ianao ilay mpitsara tokana raha io, ianao izany, ianao ilay izy hatramin'ny fiandohan'izao rehetra izao. Mbola tsisy voaforona tetỳ ambony izao tontolo izao na iza na iza, fefa teo ianao ray, ianao ilay Adonay, ianao irery ihany no Andriamanitra, tsisy hafa ray, tsisy hafa Jesosy, ianao ilay telo fa iray, ny fanahinao nanomba tambony rano trany am-piandohana, mbola eto aminay ianao fanahy masina mandra-pahatamperan'izao tontolo izao. Misaotra anao ray ny amin'ny fotoanany io, misaotra anao ray satria nanatrika teto ianao, ianao no niteny fanahy masina nampahery anay, eny voky sakafo ny fanahinay, ka misaotra anao fanahy masina, nabebaka anay ianao, nanova anay ianao, nikasika anay ianao, niteny taminay ianao. Misaotra fanahiny iray, misaotra anao fanahiny iray, ianao lehibe fitiavana, ianao ilay anatinay, ianao ilay manjaka ny fiainanay, ianao ilay mitari-dalana anay, ianao ilay mampafantatra ny ho avy, ianao ilay miteny aminay, ianao ilay mikolokolo anay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Misaotra anao fanahy masina, misaotra anao ray malala ao, satria zanakao izay ray malala ao, ka misaotra miteranao, manandratra anao ray malala, ianao amin'ny sisa fiandriananao amin'izao ora sy fotoana izao dia any an-danitra ianao, miondrika mijery anay ianao ray malala, ny anjelinao fenao an-danitra ao mihira ireo olo masina dia eo anatrehanao, faly miara-paly aminao ray malala ao, sambatra izay manana anao, sambatra izay mananao ray malala ao, eny ny fananay efa any an-danitra any aminao, ny tenanay ny ety fa ny fananay any aminao ray malala ao. Misaotra anao ray malala, mideranao ray malala, misaotra anao, manaja anao, mankalaza anao. Ora posa sararabababosha kirabina seranadapera arabora rarabababosha sarababosha. Aleluia, 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 Yeshua Amashia, aleluia, Adonai El Sadai. Misaotra ray, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Misaotra ray malala ny amin'ny fitiavanao, oka ianao hiaronay tsiraray avy, oka ianao hiaronay tsiraray avy, ka ny anjanao hitoby manodidinanay tsiraray avy ray malala ao. Misaotra anao ray malala, misaotra ray malala ao, misaotra anao ray malala, dera ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra satria mandrakizay dory. Misaotra ray, aleluia, 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 amen, amen, aleluia. Ry hava malala zay ny fotoanantsika anio saotran'i Jesosy tsika voninahitra ny eo an-tompo rery any dia amin'ny heriny anio indray tsika mioana eto raha sitrapony tompo dia amin'ny 1:10 alina eo tsika zany no manomboka mivavaka. Raha ohatra moa lasa loha kely tsika, raha ohatra tafiditra loatra amin'ny folo sasany dia efa mety amintsika izany zay tarihan'ny fanahy masina zany amin'ny folo sasany alina na amin'ny 1:10 alina aty Eropa zany no lera ivavahantsika eto ny alakamisy raha sitrapony tompo zany dia miona eto zany isika zany. Raha misy fiovana moa dia tsy maintsy miteny kely ihany koa. Zay dia samy tahiny tompo daholo tompoko aleluia, aleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany, mahereza hatrany mijoro tsara ao amin'ny tompo mba hahery isika tsiraray avy, mba hiaona amin'i Jesosy rehefa tonga ny fotoana. Amen.